Farimbona. Fandarana mivokarin'ireo radio mivoiny fandriam-pahalema eto Madagascar na coalition des radios pour la consolidation de la paix à Madagascar. Farimbona. Ny Fampiavanam-pirenena Nasionaly amin'ny crise politique eto Madagascar melony fifidianana. Falmerabanao mpiandray izay eto amin'ny coalition des radios ary mankasitraka anao manjo ity fandarana Farimbona ity izay vokarina ao anatin'ny tetika PEV Madagascar. Maro ianareo no manaraka izao fandarana izao amin'ny alalan'ireo radio telopolo miara-miasa amin'ny coalition des radios. Ho resadresantsika eto ary ny mikasika ny Fampiavanam-pirenena Nasionaly amin'ny crise politique eto Madagascar melony fifidianana. Fa indrona saina mba hiresadresaka amintsika ny amin'izany lohevitra izany. Ao i Mme Valisoa RAZAFIMAHATRATRA, rapporteur générale ao amin'ny Conseil du Fampihavanana Malagasy na ny CFM. Ampahafantarina antsika fa nisy ny fanasana ireo mpisehatra mivantana ny amin'izany Fampiavanam-pirenena izany, kanefa toa azo lazaina hoe nisy fisalasalana ary farany moa dia nisy nandatsy aneo hevitra mihitsy. Nasaina manokana ary Mme Solofomiandra RAZANANTSOA, analyste politique, hiresadresaka amintsika amin'ny tapany farany amin'ity fandaharana ity. Ankoatra ireo vahintsika ireo dia isy ihany koa ny fiainoana ny hevitry ny olom-pirenena mikasika ny lohahevitra. Nicolas Raolerseno ny atao fanlorana ary Cédric Rasoazanakola ny eo amin'ny lafiny teknika. Miverina indray ny crise sociale sy économique amin'izao fotoana izao. Tamin'ireo crise tany aloha dia hita fa tena nanana ny toerany tokoa ny ezaka nataon'ireo vondrona mpampihavana nasionaly. Misy karazan'ireo moa izay fampihavana-pirenena izay. Misy ilay tanterahan'ny solon-tena iraisam-pirenena ary ilay tanterahan'ny mpisehatra anatiny. Tsapa nefa fa tsy dia ankasitrahana loatra izay hoe fampihavanana iraisam-pirenena izay. Hita taratra amin'ny olana ny lalovan'ny firenena ihany koa fa tsy tena nitanterahan'ireo mpifaninana eo amin'ny lafiny politika ny teny nomena sy ny fanapahan-kevitra nataon'izy ireo tany amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Hita ihany koa nefa hoe misedra fahasarotana ireo mpanelanelana eto an-toerana ny amin'ny fanatrarana ny tanjona nofaritan'izy ireo. Ohatra mivaingana ny amin'izany ilay hetsika amin'ny fampihavanana ny tanterahan'ny CFM teny amin'ny CCI VAT tamin'ny faran'ny volana May lasa teo. Falmeraba vahiny tonga soa eto amin'ny studio en coalition des radios. Miarabanao tompoko ary miaraba ny PN rehetra. Miaraba ny mpanaraka ny coalition des radios. Ndiaro antanitsika ireto vahintsika ireto ny fahitan'izy ireo ny tontolon'ny fampihavanana eo amin'ny Malagasy samy Malagasy. Ahoana no azanazavana ny fiainan-danjan'ny fampihavanana ataon'ireo mpisehatra nasionaly? Raha ny hevitra manokana, ny hevitra eo amin'ny CFM, tsy hoe miendanja na tsy miendanja ny fampihavanana samy Malagasy. Fa ny zavatra hita aloha izany dia izao. Raha ny hevitry ny Malagasy iray manontolo dia hoe aleo ny samy Malagasy no mifampiresaka. Arak'ilay voalazanao tamin'ny fampidirana teo, ny fianakaviam-be iraisam-pirenena afaka mijery izy ireo amin'ny maha-observateur azy fa ny samy Malagasy ny tokony mifampiresaka. Ka raha ilaza ianao hoe niendanja ilay izy, tsy hoe niendanja fa raha ny CFM manokana zany, ohatra hoe angamba tonga dia somary ho tataraiko kely ihany ny zavatra efa natao. Efa trany amin'ny volana Desambra tany izahay no nandinika ny hoavy amin'ity 2024 ity satria hita sy efa tsapa tamin'izany hoe ho sarotsarotra ny ahazon'ny firenena rehefa mialohan' izany fifidianana izany arakareo crise efa nifandimby fantatritsika. Tamin'izany izahay efa tany amin'ny Oktobra aza dia efa nanao ny fanatonana an'ireo mpiantsehatra samy hafa eto amin'ny firenena na amin'ny lafiny politika io na eo amin'ireo mpitondra isan'ambaratonga na amin'ireo ray aman-dreny isan-tsokaziny eto amin'ny firenena. Ary tany amin'ny volana Desambra izahay ary nanohita taty amin'ny 2024 nanao ny efa nisy antso avo natao intelo izay ho amin'ny fahatoniana. Ary ireo le fanatonana rehetra nataona ireo everina fa tena zava-dehibe. Tsy hoe niendanja izy ireny fa izay rehetra natonona dia nandray amin'ny kitsipo ary hita misy ny fahavonona amin'ny Malagasy hoe tokony ifampiresaka. Saingy somary takona ihany ankehitriny amin'ilay toe-java misy eto amin'ny firenena dia manjary ohatrany hoe fahatsapan'ny olona azy angamba hoe niendanja fa tsy niendanja ary mbola manantena ny olona hoe ahoana ny anaovana ny fampiresahany samy Malagasy. Ary mety hoe inona tonga ny fiarahamonim-pirenena sy ireo mpitarika antoko politika nandaly fampihavanam-pirenena? Angamba tsara ho tsi-pihany tiana olazaina le teny amin'ny CCI vato. Nisy fionana efa miantaona maromaro. Ny teny amin'ny CCI vato dia tsy hoe
ny antsonan'ireo olonanjaton'ireo anao akôry politika akory anao fampihavanana ara-politika satria reo olon'ireo ange le anjatony tonga teny tsy reo ne no nisy famaliny ka iny angamba tsara tsy piana mihitsy fa ny tanjona teny dia hoe fanomezana sehatra ny tsirairay mba ho afaka hiteny akana ny heviny ary ho azo atolotra andreo voakasika manokana zao rara zao zay ny netsona azy fa nisy vitsivitsy na maromaro somary ny borioka fomba fiteny malagasy ngeny hoe tsy ny fositra ny tsy ambilembo-va na ny hoe indre mandeha ve ny mantavary dia andevitsotro be ny olona mieritreritra hoe tokony nisy akôro politika teny eo angamba ny fahadiso-kevitra kely zay mety nisy lesoka nisy fa eo koa no ahitantsika hoe atraiza ny fomba fietsika sy ny fisehoan'ireo mpiantsehatra politika rehefa mahazo sehatra tokoa izy zay zany le izy dia ny hevitra rehetra teny dia misy feikevitra nofitinina foy de foy izy iny tamin'le ny hafarany roa andro ny sesy no nanaovana ny fionana teny tao moa ny Boaza tao ny tsy Boaza kanefa nampandrosoana eo angamba nanomezana tsiny anay hoe olona tsy nasaina ve dia nampandrosoana ary reny olona reny indray rehefa aveo no nanao tabataba be fa andraikitry ny CFM mihitsy no manome an'le atao amin'ny teny vahiny hoe espace de dialogue dia ny mpiantsehatra politika malagasy ihany koa rehefa tsy eo anatrehan'ny hainao manjery mifampiresaka tsara izy ireo fa mialatsiny aminareo hainao manjery rehefa eo anatrehanareo izy dia lasa mampiakapeo ary mampiseho fahasiahana tanteraka mihitsy zany hoe fifampitezana tokony atao daholo zany satria tsy reny no endrika tokony aseho ny tanorantsika kehitr'izy zay ho avin'ny firenena nisy antotan-kevitra voaray teny zay nataoko hoe tsy mantakory ny vary teny fa nisy koa antokon'olona zay efa nieritreritra anao zavatra tsy de mety loatra nanana antotan-kevitra izy zay efa nomaniny talohany iny fionana iny hitantsika tamin'ny anao manjery ny datin'ilay fanapahan-kevitra ny raisiny izay tsy fanapahan-kevitra teo anivon'ireo olona ronjato reo 5:100 ny olona ny eo anateny tamin'ny andro faharoa karaha nisy olona 10 nanao andreny tabataba reny ohatrany hoe fanaovana tsinitsinina andreo le 20 zay tonga ka nefa nisy atotan-kevitra mafonja mihitsy no raisina ary izy reny dia misy azo atolotra ny mpiantsehatra politika amin'izao fotoana izao fa misy ihany koa tena ho ampiasain'ny CFM amin'ilay fananganana vaovao indray ny firenena le refondation de la nation araka ny fahitanareo azy iny no mety hoe tombo ny fanatanterahana amin'ny fampihavanana anatiny mihoatra ny fampihavanana iraisam-pirenena ny fampihavanana iraisam-pirenena tany aloha dia natao reny satria mbola tsisy an'izao rafitra ohatran'ny CFM zao dia marina fa hoe ny fianakaviam-be iraisam-pirenena tokony manaja ny fiandrianana na le atao amin'ny teny vahiny hoe souveraineté any firenena anankiray fa misy fotoana izy ireny tsy maintsy mirotsaka satria mahery loatra le fifandonana tany Afrika zao dia ny Conseil de sécurité des Nations Unies mihitsy tamin'ny toerana sasany tany Afrika no manery hoe tsy maintsy mirotsaka ny fianakaviam-be iraisam-pirenena dia tamin'ny fotoana mbola tsy nisinina zany CFM zany nisy ireny tondrozotra sy ny sisy ireny dia voatery niditra izy ireny dia hitantsika hoe inona le tombony inona ny lesoko tamin'ireny voalohany aloha ny fianakaviam-be iraisam-pirenena tsy tena mahafantatra tsara ny zava-misy eto Madagascar ohatran'le hoe somary superficiel ny fahafantarany azy ary ny tombony angamba dia hoe ho azy dia satria izy ireo no mpamatsy vola dia mitady indraindray ame atsika fa ny tombony atsika malagasy rehefa ny samy malagasy no mifampiresaka dia izao mahafantatra ny zava-misy itsika mahafantatra n'ilay fetra tsy tokony hoarana satria ao ilay sotoavina mamalagasy ary ny zavatra nisy tany aloha efa nisy ange ny sehatra ny antson'ny FFKM efa nisy zany nanana le atao hoe 4F zareo mety nampalahelo tokoa satria rehefa nisy zany atotan-kevitra zany tsy nisy ndraharaha rehefa aveo mampalahelo ara ohatra zao tamin'ireny fotoan'ireny na mpiantso nisy fotoam-pivavahana iraisam-pinoana nataon'ny FFKM teny Andohalo vitsy aneny mpiantsehatra politika namaly an'izany ny andro manaraka n'indray na mpiantso indray ry zareo andreo mpiantsehatra ireo ny andany sy ny ankilany na dia tonga namaly an'izany ary izy ireo
dia nanatrika fotsiny fa tsy nisy zavatra tena hoe mivaingana. Zany hoe ohatra ny angamba azo lazaina arabaka tena mitoko teny tany anefitra ihany ndray amandreny am-panahy izay mampalahelo zany zavatra zany. Ka izay le ilana n'ilay rafitra ohatra ny CFM io, Conseil du Fampihavanana Malagasy, satria tena rafitra voalaza ny lalam-pandrenana izy io. Tsy mbola nisy an'io asa maneran-tany firenena firiny misy an'izany ary io tsy niteren'ny fianakaviam-be iraisam-pirenena nanaovantsika azy fa tena safidintsika malagasy tamin'ny lalam-pandrenana tamin'ny 14 dia tena ao anatiny mihitsy hoe atsangana io zavatra io. Zany tombony ho antsika zany ka tokony amafisina ary tohizina le izy. Tebiteby lavo zao, kitrakitra mankalao, tsy faleo moa ve ianao, koa tsaharo tsotro zao. Korotana, fanimbana, fanetry be ny firenena, mampitombo fahantrana, ialao. Satria izao sy anao, amin'ny sehatra misy antsika avy dia samy tompon'antoka, amin'ny famerenana sy fanamafisana amin'ny fitoniana ary ny filamina. Alaviro ny tsao, amarino ny zavatra renao, ary ao ny vaovao marina ao an-trano kalo, alerte PEV Madagascar. Mitetika sa PEV Madagascar dia toanan'ny ICSP sy vondrona Europeanina. Mpiara-miasa, Caisse Madagascar, Coalition des radios, KMF Cnoé, Liberté 32, AU projet. Mbola manaraka trano ny fandarana Farimbona ianao amin'izao fotoana izao amin'ny alalan'ireo radio telopolo miara-miasa amin'ny Coalition des radios. Ny loha hevitra fakafakaitsika amin'ity fandarana ity moa dia ny toeran'ny Fampiavanam-pirenena ao amin'ny tontolon'ny crise politika iainantsika amin'izao. Misy aroa vahintsika ao Mme Valisoa RAZAFIMAHATRATRA avy ao amin'ny CFM sy Andriamatoa Solofomiandra RAZANANTSOA, analyste politique. Ity tapany faharoa ity dia iompana indrindra ny amin'ny anjara andraikitra ny fampihavanana nasionaly amin'ny fikarakarana ny fifidianana. Mialohan'ny andraisan'ireo vahintsika amin'ny fitenenana ny amin'izany dia andeha renesitsika ireo fanehoan-kevitry ny olom-pirenena samihafa ny amin'ny tokony andraikitra ireo vondro mpampihavana eto an-toerana amin'ny tontolon'ny fifidianana. Andriamatoa Emile mipetraka ao Tanambao 5 Tamatavy maneho hevitra ny amin'ny anjara andraikitra niraisan'ireo mpampihavam-pirenena nasionaly ny amin'ny toetra ara-politika misy amin'izao fotoana izao. Araky ny hevitra zany amin'izay fampihavanana izay moa zany ohatrany tsy hitako loatra hoe manao nefa koa ohatrany nanao ihany koa nefany mahatonga ana miteny valintena anankiroa ataoko hoe nanao ihany zareo satria efa nisy le fotoana namorovorina an'ireo antoko teto amintsika nefa kosa tsisy vokana zany le izy hatreto aloha hoe atraiza zany ny vokatra azo satria zavatra atao zany matetika tokony misy ny vokatra azo miara-miatraika amin'ny firenena ny zavatra atao zany ka zay mahatonga ana miteny hoe nanao zareo satria nampivorivory ihany fa tsy manao kosa satria tsisy vokatra le zavatra natao zay zany mahatonga ana malitena anankiroa ohatran'izay zany. Inona indray ary no andraikitry ny CFM araka ny hevitra Andriamatoa Raimorandrianony filoha ny fikambanana Tatsa ao Antsirabe. Ho ana aloha dia zaraiko roa le resaka ohatra hoe filakevitra fampihavanana. Filakevitra izy zany aloha. Zay aloha zany mazava be hoe tokony hanome hevitra izy zany raha resaka fampihavanana. Ho an'ny fampihavanana, ilaina le fampihavanana. Fa fanontaniana mbola mipetraka moa zany raha ny fiainam-pirenena eto Madagasikara andro zany dia hoe iza no fampihavanana. Zay zany mbola resaka hafa koa zay. Fa mahafilakevitra azy dia tokony hanana hevitra izao no endrika fampihavanana atao fa tsy hoe izy ohatra no mitarika an'izay fampihavanana izay fa mety misy olona tokony ho tompona andraikitra dia manome hevitra izy hanasarana le endrika fampihavanana fa zay le nresako teo hoe mbola resaka hafa moa hoe iza no fampihavanana mpanao politika ve ny isa-tokantrano ve saliny mbola resaka mila valiny zany zay. Araka ny hevitra ao Ramatoa Ranirina Eugénie manana andraikitra ve any FFKM manoloana amin'ny fanatanterahana amin'ny fifidianana. Raha maha olo-pirenena moa zany renim-pianakavianana maha kristianina dia manana tokony hanana andraikitra tokotrany ny FFKM amin'ny fandaminana an'izao raharam-pirenena izao indrindra fa amin'ny alalan'ny fifidianana dia tokony tsy tazapotsiny zareo fa tokony andraikitra koa zany manara-maso izay fifidianana izay satria io no tena zava-dehibe eto amin'ny firenentsika ary rahatsika mahita fa hatramin'izay ke problème le fifidianana misy foana le fangalaram-bahatony sy ny sahala amin'izany dia zony FFKM raha amiko ny tokony anara-maso an'io fifidianana io aloha mandritra
aorinany fifidianana mandra-pivaliny zavatra rehetra. Andriamatoa Lantoerika Randrianary Malala taletsekory iray eto Antananarivo milaza ny amin'ny fifandrindran'asa eo amin'ireo mpampiavana nasionaly. Misy le FFKM ny anazy zany tokony approche chrétienne mampiavana mabebaka mahatonga ny olona ifamela heloka. Tena zava-dehibe ny FFKM. Ny CFM indray tsy hanao an'izay mihitsy satria tsy izay mission. Zany hoe le tsy voatery ifandrindra fa mifamena. Misy zavatra tsy voatery hitovy ny approche ny fomba fijerena le olana zany. Fa hitako hoe samy ilaina ry zareo ny FFKM aloha dia kristianina zany ny fomba fijeriny. Amin'ny fitaizana kristianina zany dia zava-dehibe indrindra dia hoe mahay manetry tena, mahay mamela heloka. Izay tsy voatery ho ananan'ny olona tsy manana fijery kristianina raha ohatra hoe atao botolo fotsiny zany mivanina reo. Ka manampy be zany zay le zavatra ataon'ny FFKM zay hoe rehefa natrehan'Andriamanitsika samy mpanota dia aloha samy manetry tena dia ndao ifamela heloka. Tena important zay. Fa ny CFM indray mety hoe amin'ny zavatra pratika kokoa hoe mampivondrona an'le olona mitady vahaolana politika, mitady vahaolana amin'ny lafiny hoe tonga dia pratika zany ratsorina. Aiza no toerana tokony isin'ny ray aman-dreny ara-drazana amin'ny toedrara politika amin'izao? Fa ny hokevitra Andriamatoa Jean-Louis, mpianatra amin'ny université Mahajanga. Raha resaka Fampiavanam-pirenena olazaina dia leony sojabe regny mijanona neutre tsy andany na ankilany na ny iza na iza na tokoiza na tokoiza fa hoe mampiavagna antakere mandreny zegny mijanona neutre izy hoe magnelagnelagna ny discussion misy amin'ny entre ny antoko maro samihafa eto amin'ny firenena. Dia zay ny hevitra zegny dia aoka igny mba le reo mpiady politika reo agnaraka le fagnelagnelana ataon'le ray aman-dreny zay. Inona no anjara andraikitra noraisin'ireo mpampiava-pirenena nasionaly ny amin'ny toedrara politika misy amin'izao? Ny andraikitry ny mpampiava-pirenena zany amin'izao toedrara misy amin'izao fotoana izao araka ny maha mpampiava-pirenena zay moa zany dia andraikitry ny mazava ho azy fa mampihavana. Raha malala matoa misy ny fampiavanam-pirenena nisany disadisa tao amin'ny firenena dia entanina zany ny mpampiava-pirenena amin'ny maha andraikitry sy anjara asan'izay mba hanao zay hitady vahaolana hampiravina ny disadisa misy eto amin'ny firenena. Matoa zany ireo mpampiava-pirenena reo napetraka teo amin'ny toerany dia inoana sy antenaina fa hahavita antsakany sy andavany izay adidy apetraka amin'izay. Rehefa avy ny hevitry ireo olom-pirenena nitsongaina isika dia hitodika indray amin'ireto vahintsika ireto. Ndeha roditsika tsita ireo dingana ho an'ny fanatanterahana amin'ny fifidianana amin'izao toy ny fanendrena pré-ministra Vonjimaika, ny fanoloana ministra sy ny sisa sy ny sisa. Ho anareo amin'ny CFM, ina no mety hoe anjara brika no raisin'ny vondro fampiavanana-pirenena nasionaly tao anatin'izao zava-mitranga izao. Ho an'ny Conseil du Fampihavanana Malagasy manokana, ny lalàna zany no milaza ny andraikitra tokony ho raisiny. Angamba somary tany saiko fohifohy arak'izay azo atao. Voalohany aloha ny Conseil du Fampihavanana Malagasy dia izy no voatendry hitarika ny fizotra ny fampihavanam-pirenena atao amin'ny teny vahiny hoe conduite du processus de la réconciliation nationale. Manarak'izay dia ao anatin'ny andraiky ny feno mihitsy ny fisorohana sy famahana ny fifanolanana, prévention et résolution des conflits. Fisorohana ny tsy hisian'ny fifanolanana miverimberina, prévention des crises cycliques. Ary andraikiny ny mametraka tontolo politika ao anatin'ny fahatoniana mialoha mandritra ary aoriana ny fifidianana. Dia eo zany ny miditra ilay voalazantsika eo raha mikasika ny fifidianana dia manana andraikitra goavana nankinina amin'ny Conseil du Fampihavanana Malagasy mba apisy an'izay fahatoniana manodidina ny fifidianana izay na mialoha io na mandritra na aoriana ny fifidianana. Dia manana andraikitra izy zany mba apisy fifidianana malalaka, mangarahara ary ekeny rehetra. Ilaina ny manaraka sy mahazo vaovao, aza mandray sy mandeha anjamba ny hozary fitaovana nefa. Fifampiresahana sy fifandresen-dahatra anaty fifanajana, tsy misy fiantsina, miaro fitoniana no an'ny vahaolana na tsara no avy, sy ahazoana voka-tsoa. Alaviro ny tsao, amarino ny zavatra renao. Arao ny vaovao marina ao amin'ny tranokalo, alerte PEV Madagascar. Itetika sa PEV Madagascar dia toanan'ny ICSP sy vondrona Europeanina. Mpiara-miasa
Caisse Madagascar, Coalition des radios, KMF Chloé, Liberté 32, AU projet. Mbola tao anatin'ny fandarana farimbona ianao amin'izao. Ny loha hevitra resadresantsika androany dia mikasika indrindra ny toeran'ny Fampiavanam-pirenena nasionaly amin'ny crise politique eto Madagasikara meloa ny fifidianana. Izany moa dia mifandraika indrindra amin'ny toetra ara-pirenena misy amin'izao. Samy manantena isika fa ilamy mantoetra ara-pirenena ary isy ny fifidianana. Na isy aza nefa izay fifidianana izay dia tsy afaka ilasika hoe hoekeny rehetra izay vokatra mivoaka eo. Raha tamberina kely ny tantara dia amin'ny fotoana toy izany indrindra, izany hoe ao arian'ny fifidianana no mety hisy korotana sy krizy hafa indray. Ho anareo tonga eto, ainareo ve ny mety hisiany korotana mifandraika amin'izay hoe tsy fanekena ny valim-pifidianana izay? Amiko aloha dia tsy tokony hisy ny korotana satria amin'izao zao efa mivoaka ny calendrier électorale. Iny angeny tena dingana lehibe indrindra. Rehefa fantatry ny voaka malagasy amin'izao ny fifidianana. Ary indrindra fa fantatry le mpiantsehatra ara-politika sy ny fiarahamonim-pirenena dia afaka miomana amin'izay. Tsika amin'izao nge dia efa mahafantatra hoe ho avy ny fifidianana filoham-pirenena. Ary rehefa vita voaka ny valim-pifidianana io, olona raingy no lany eo. Ary tsy maintsy isa ny maresy, tsy maintsy isa ny resy. Dikan'izay zany dia tokony izay olona hiditra ao dia efa manaiko resy. Raha izany izy dia lasa ho korotana eto. Ary ny fiarahamonim-pirenena koa dia tokony hanaraka an'izay logika izay. Misy resy ao dia misy maharesy. Fa ny andraikitra ny fiarahamonim-pirenena hoe ahoana ny tsisiny halatra mandritra ny fifidianana, aorian'ny fifidianana. Izany hoe rehefa mandeha zany le olom-pirenena tsirairay mandatsa bato any amin'ny bureau de vote ao anaty isoloir dia iny vatony iny ihany ny voaka any amin'ny valim-pifidianana fa tsy hisy ala bato fao be. Amin'izay fotoan'izay ny le filoham-pirenena ivoaka ao ka olona tsy misy ange zany filoham-pirenena mamim-bahoaka zany fa filoham-pirenena laniny be sy ny maro. Dia ekena zany zao hoe izy no lany eo. Dia ny anona azo atao sisa dia anjara filoham-pirenena eo miantso an'le tsy lany hoe andao hiara hiasa satria ny vinam-piarahamonina, ny vinam-pampandrosoana nataony mety tsy ho feno. Ilany fiaraha-masa amin'le efa nirotsaka candidat satria izy koa namoaka vinam-piarahamonina, namoaka izy vinam-pampandrosoana dia fameno izy avy eo na amin'ny fiaraha-miasa io na amin'ny fahefana mpanantanteraka na ao anatin'ny fahefana mpanao lalàna izay ivoahan'ny gouvernement izay ivoahan'ny prime ministre. Dia eo amin'izay zany izy hoe tsy tokony hisy mihitsy zany izay korotana izay. Inona ny finiavana ndraisinareo avy eo amin'ny CFM mba ialana amin'izay hoe mety tsy fanekena amin'ny valim-pifidianana izay? Misy andraikitra lehibe tokony ary tsy maintsy raisiny ny mpiantsehatra rehetra na ny fitondram-panjakana io na ireo ray aman-dreny eto amin'ny firenena. Ny Conseil du Fampihavanana Malagasy, ireo ray aman-dreny ara-panahy, ireo ray aman-dreny ara-drazana, fa indrindra koa ny fiarahamonim-pirenena. Fa raha tsy samy mandray ny andraikitra tandrify azy avy dia izay no mety hisiany izay fanahiana izay. Dia inona zao ohatra ny andraikitra raisin'ny CFM? Ny andraikitra ankinina aminy zany dia ao indrindra ilay fisorohana na le hoe prévention. Dia araka ny efa voalaza ombeny nanao ny fanatonana an'ireo mpiantsehatra rehetra izy. Efa ny fampiresaka, imbetsaka amin'ireo tompon'andraikitra isan'isany eto amin'ny firenena. Efa ny fampiresaka amin'ireo lehibe anantoko sy ireo izay voalaza hoe mpifanandrina. Efa ny fampiresaka amin'ireo fiarahamonim-pirenena, ray aman-dreny ara-drazana ary tsy mitsahatra ny manao izay fanatonana amin'ny ray aman-dreny ara-panahy. Izany rehetrarehetra izany dia ny mba hisiany izay le hoe rôle préventif izay, le fisorohana izay. Ary atoato izahay dia anatona ihany koa ny CENI. Ny antony dia izao, izy no tompon'andraikitra feno amin'ny lafiny ara-teknika. Fa tokony misy fampitantanana ihany. Izy no ahafantatra sy ahita miaraka amin'izay fampiresahana taona aminy, ny amin'ny hoe inona no heveriny anampiny ny CFM azy mba hisiany izay fahatoniana izay, filaminana amin'ny manodidina ny fikarakarana ny fifidianana mba hoekeny rehetra izany zavatra izany rehefa avy eo. Isan'ny mahatonga ny olona anaiky mivokatra ny fifidianana ny fahazoan'izy ireo toko fa anatanteraka ny teny nomeny sy ny andraikitra apetraka aminy ny olom-bofidy. Inona ny heverinareo fa iantoka izay hoe fanatanterahan'ny olom-bofidy ny andraikany izay? Fifampitezana io voalohany aloha.
satria tokony isy ilay atao amin'ny teny vahiny hoe éthique politique. Fa izao koa tsara dia tsara raha misy sehatra anankiray izay tokony ho tarihan'ny Conseil du Fampihavanana Malagasy ampionana an'ireo rehetra mieritreritra nefa nanambara fa hirotsaka amin'ny fifidianana. Izany hoe ireo lehibe anantoko sy ireo candidat. Andraikitry ny Conseil du Fampihavanana Malagasy no manao izay isiana izay sehatra izay, izay espace de dialogue izay. Rehefa miona ireo olona rehetra ireo mpiantsehatra rehetra ireo, azo atao daholo izay fanarahana rehetra tokony atao. Tokony isy izany firaketana an-tsoratra ataon'ny rehetra soni izay ilazantsika azy rehefa avy eo na charte io na ho code io, charte d'apaisement, dia manome toky ary hitadiavana ny fomba ananana izany fifanarahana izany le atao amin'ny teny vahiny hoe force exécutoire, mba tsy vitany hoe ho soniavina sy ho ekeny rehetra fotsiny fa ho tanterahany rehetra. Misy foana fomba anaovana an'izany ary izay no ilana n'ilay rafitra araka ny lalàna dia ny Conseil du Fampihavanana Malagasy, satria avelan'ny lalàna mihitsy izy ary aporisihany ary ampiandreketiny ny fanatanterahana izany zavatra izany. Ohatra fotsiny izao raha tamin'ny andron'ny le ataontsika hoe FFM, ny fanapahan-kevitra raisin'ny FFM tamin'izany fotoana, izay no hita hoe nisy lesoka izany, tsy hoe tsy niasa akory izy ireo fa tena niasa, fa saingy ny fanapahan-kevitra raisiny tsy nanana an'izay le force exécutoire izay, izany hoe tsy toy ny didy azo tanterahana. Fa ny Conseil du Fampihavanana Malagasy ohatra fotsiny izao afaka manao tourmarque izy na recommandation izay rehefa manao an'izay izy atolo ny fahefana mahefa, tsy maintsy tanterahany fahefana mahefa. Zany zavatra mampiavaka ny Conseil du Fampihavanana Malagasy, ka tokony isy izany sehatra izany, satria raha tsy misy izay fifanarahana izay, raha tsy misy izay fanaova-tsoni izay, izay anarana ilazana azy, raha tsy apetraka ilay code d'éthique, satria efa nisy atrikasa maro ane, ary efa misy arany zavatra efa mipetraka kanefa misy lesoko ary tsy ampy ary tokony ho amafisina izy ireny, dia everinay fa andraikitra feno ny manao izay mba anatotosana an'izany zavatra izany. Io foanany le rehefa miady hevitra dia tokony resaka foana hoe ny mpifidy dia manana didy izy safidy ny mpitondra izay omeny fahatokisany. Ny mpitondra inge ampindramina fahefany izay voafeny lalam-pandrenina hoe mandritra ny fotoana zao dia ampindraminay anao ny fahefana anatanteraka ny asa eo amin'ny toeranay, satria raha izay vahoaka malagasy rehetrarehetra tsy havitan'io fa mila soloteny izahay anatanteraka n'le asa pampandrosoana dia mametraka fahatokisana amin'iny olona iny. Ny dikan'izay zany mila mahay misafidy le olona iza le manana programa pampandrosoana. Firenena malagasy tahakiny ahoana ny tian'le candidat ho apetraka eto. Izay safidin'ny olona izay nefa ny miankina amin'iny matetika le vola sy tsy miankina amin'izay, diso izay, satria rehefa tonga ao anatin'le isoloir nge le olona tsy misy olona afaka hitenena azy tsony, fa miankina amin'le mpifidy tsiraidray iny hoe hifidy tena mpitondra anatanteraka ny asa marina, fa tsy hoe miteny le olona hoe za ianona dia fidio. Inona ary ny antony fidianana anao? Tsy miteny akory ianao hoe esoriko mpivarotra ambonin-dalana, tsy miteny ianao hoe anangana piscine be dia be, tsy miteny ianao hitariko ny lalana, tsy miteny ianao hoe anangana aire de jeu za, anangana espace vert, fa dia tonga fotsiny le mpitondra eo dia fidio dia lasa ianao fa mifidy. Da avy eo ianao hitako hoe faizara le vafa maninona le ohatra hoe le mbola feno embouteillage, ny vidin'ny solika midangana be, ka le olona raha tsy miteny izany ohatra. Fa ny mpifidy mihitsy no mila mahay misafidy an'le mpitondra anatanteraka n'le asa pampandrosoana. Izany hoe le mpitondra atokisa fa anatanteraka marina. Izay candidat rehetrarehetra nge hiteny daholo hoe anao an'izao anana tomobile daholo nareo atsoatsy, vetivety tsika dia androso, nanan'izao rafitra zao tsika. Fa rehefa tonga eo izy inona no hita? Iny le mila mahay misafidy ny vahoaka malagasy izay manana zo hifidy. Amin'izao vanim-potoana izao mety hoe tsy ampy hoe ny fitokisan'ny vahoaka an'ireo panelina nasionaly toy izay miatra amin'ireo mpitarika politika. Tsy hoe ny fahatokisan'ny vahoaka ny CFM no tsy ampy na manahoana, fa ny fifampitokisany samy malagasy mihitsy no nanomboka very ary mitady botika izay, dia izay no arenina tsy vita vetivety izany.
mety misy ihany koa fanazavana mety tsy ho ampy avy amin'ny rehetrarehetra io. Misy koa manao fanazavana somary mivilana angamba ratsorina ilay izy dia ny asa mandeha foana. Misy fotoana koa ianao miasa fa tsy voatery hiteny fa ireo miteny foana hatrany no manjary dia manjary takona ny asan'ireo izay manao ny asa aty amin'ny fototra izany. Tsy manino izany fa afaka miteny daholo ny olona rehetra fa ny asa tsy maintsy izay efa natomboka tsy maintsy tohizina ary amafisina ary aorina tsara. Tsy manao tandrevaka na tandrametaka isika fa le ho avy ny taranaka mihitsy no tsy maintsy jerena. Inareo mety hoe soso-kevitra na afatra avy any aminareo mba hamerinana izay fitokisana izay? Ny fitokisana tsy tendrem-bava dia isy ilay izy. Tsy misy hoe satria io ny lalàna nivoaka momba ny Conseil du Fampihavanana Malagasy dia atoko ny olona. Araka ny teny vahiny hoe ça ne se décrète pas. Tsy indray mpimaso izany dia ho tafavoaka. Fa izao tena tianay ho tsipihana raha mikasika ny Conseil du Fampihavanana Malagasy dia izao. Conseil du Fampihavanana Malagasy tsy manana tombotsoa manokana ho arovana. Ireo olona ao anatin'ireo misy 20 ao. Misy komity manokana nanao ny fifantenana notsongaina isaky ny faritra. Izany hoe ray isa-paritra 20. Ny 12 no tendrena. Fa izay 13 ireo dia azoko lazaina tsy ampiambahambana fa tsy manana tombotsoa manokana ho arovana. Nanao fianianana izahay tsy manao an'izany resaka politika na antoko politika izany. Tsy manao politika izahay fa miresaka politika satria ny politika ny fampihavanana izay ny Conseil du Fampihavanana Malagasy. Tsy manana tokotoanana ny Conseil du Fampihavanana Malagasy ka manana komity vomiera 3 ngezabe ao anatiny dia ao lay andinika mikasika ny famitsorakeloko ny amnistia. Ny olona izay mety azo an'izany dia olona tsy maintsy fantatra aloha ny antota-taratasy fongarina mihitsy ny zava-misy vérité, misy ny pardon vao azo omena an'izany amnistia izany ny olona. Misy voamera anankiray koa ao mikasika ny fanonerana satria misy olona very asa nge very zo sy ny sisa. Zany tsy tokony ao fenina daholo zany asa ny Conseil du Fampihavanana Malagasy zany. Ary eo fampandiniana an'izany izahay ary amoaka ny dossier sy ny fanapahan-kevitra momba an'izany satria ny fanapahan-kevitra na ny délibération na ny décision raisin'ny Conseil du Fampihavanana Malagasy dia tsy azo ivalozana, tsy azo anaovana fampiakarana na aiza intsony fa nizatra goavana ngezabe ao anatin'ny Conseil du Fampihavanana Malagasy koa dia ilay fananganana na fanorenana voivao indray ny firenena sy ny république ilay hoe refondation de la nation et de la république. Dia io tsy ilay refondation politique fotsiny ihany fa tena refondation mba hisian'ny réconciliation nationale io. Tsy atao tandrevaka, tsy atao tandrametaka io fa tena miditra hifotony mihitsy ary ho avy tsy ho ela. Efa tokony natao tamin'ny volana May fa noho izao toe-javatra amin'ny trango izao dia tsy afaka tanterahana ny fihaonana amin'ireo olom-pirenena rehetra ny amin'ny anatanterahana an'izany refondation izany. Any izany ny toko omen'ny Conseil du Fampihavanana Malagasy. Tsy ao misehatra ny fampihavanana rery ihany ange misy an'izay le tsy fahatokisana izay. Ny ahitana le tsy fampitokisana eo amin'le vahoaka malagasy iray manontolo mihitsy. Ny tsy fampitokisana misy ihany koa eo amin'ny olona mitady servisy sy le olona manome an'le servisy na eo amin'ny olon-tsotra sy ny mpiasam-panjakana. Tsy misy tsony le fifampitokisana. Izay ny tena olana satria izay manana fahefana dia manararoatra. Dia hany ka tsy misy le fifampitokisana dia miendanja le izy. Amin'ny vahoaka malagasy anie misy ny atao hoe asina. Raha miresaka tsika ny zavatra rehetrarehetra na fanambadiana, fahafatesana, ny mpitondra manana ny asiny daholo ireo rehetrarehetra ireo. Manana ny atao asina. Dia le asina iny mihitsy no very. Taloha izao ohatra zany hoe chef de district, sous-préfet zany manana ny asiny zany, miaramila zany manana ny asiny zany. Mpitsara manana ny asiny. Ataontsika amin'izao hoe misy an'ilay komita fampihavanana tokony omena ny asina ho azy izy. Fa le asina mihitsy no efa very. Tsy misy le fanajana, tsy misy le fifanajana dia very le asina. Raha iresaka fampihavanam-pirenena zany ange dia anjara andraikitra ny filoham-pirenena zany. Izy no miantoka ny fiandrianam-pirenena ary miantoka ny fampihavanam-pirenena. Dia le asina izay zany tokony ho averina.
ny famerenana an'izay dia ny fanajana ny lalàna. Misy ny lalàna, misy ny lalàm-panorenana, ajaina ny lalàm-panorenana. Mety tsy tonga lafatra io lalàm-panorenana io, fa ny azo atao aloha dia ajaina io. Miala amin'ny lalàm-panorenana indray dia misy lalàna be dia be indray eo, dia ajaina daholo io lalàna rehetrarehetra eo, lalàna feny ala, lalàna feny fifamoivoizana, ny code des impôts, le mpiantsehatra rehetrarehetra tokony anara-dalàna. Dia mandeha ho azy ny fampihavanana. Inona ry an sosikevitra na afatra avy aminareo ho an'ny vahoaka malagasy? Ny Conseil du Fampihavanana Malagasy dia mbola manentana foana ireo mpiantsehatra rehetra, na tompona ndraikitrizy izy na izy na amin'inona na amin'inona, na mpiantsehatra ara-politika na ireo tompona ndraikim-panjakana, indrindrindrindra moa fa ireo ray aman-dreny, ara-panahy, ara-drazana ny fiarahamonim-pirenena mba hifampitantana amin'ny izao toedrara izao, fa tsy hafa mandeha irery isika fa ny fifampitantànantsika no hatafavoaka ny firenentsika no isian'ilay tena fampihavanana malagasy. Mino aho fa tokony isy posy firaisan-tsaina amin'izay zany amin'ny vahoaka malagasy, sy tokony isy fitoniana amin'izao ankatoko ny fifidianana izao, ka tsy tokony isy intsony zany amin'izao ny ayay, tsy tokony isy intsony ny indrindra fa ny ayay mety ho isin'ny korotana na melo io na mandritra na aoriany ny fifidianana, fa kosa manainga mavesatra ny fidy rehetrarehetra mba hiaro ny vato izay narotsana, manainga ihany koa ny fiarahamonim-pirenena mba hiaro ny vaton'ny fidy rehetrarehetra, ary manainga ihany koa ny mpiantsehatra rehetrarehetra ny fifidianana, manomboka any bureau de vote ka hatrany amin'ny CNI indrindra mba tsy hisian'ny fiovana ny vato narotsaka ny mpifidy rehetrarehetra, ka ho lanin'ny be sy ny maro no hivoaka avy eo. Alaviro ny tsao, amarino ny zavatra renao. Ary ao ny vaovao marina ao amin'ny tranokala, alerte PEV Madagascar. Tonga sahady amin'ny fahafaran'izao fandaharan'izao sika. Ny Fampihavanam-pirenena nasionaly amin'ny crise politique eto Madagasikara mialoha ny fifidianana. Izay ny loha hevitra nentina ho anao mpiainy teto. Fakasitrahana anao tolotra Mme Valisoa RAZAFIMAHATRATRA, rapporteur générale amin'ny CFM, Mme Solofomiandra RAZANANTSOA, analyste politique. Nicole Raoulerseno ny teto amin'ny fanentanana, Cédric Rasoa Zanak'olona teo amin'ny lafiny teknika, ary ny radio mpiara-miasa amin'ny coalition des radios nampita amin'ny feo. Makasitraka anao mpiaino, veloma tompoko. Farimbona. Fandarana mivokarin'ireo radio mivoiny fandriam-pahalemana eto Madagascar na coalition des radios pour la consolidation de la paix à Madagascar. Farimbona. Ny tetika asa PEV Madagascar dia toanan'ny ICSP sy vondrona européenne. Mpiara-miasa Caisse Madagascar, Coalition des radios, KMF Pnoé, Liberté 32, AU Projet.